Galatiana toko faharoa andininy faharoapolo indray no jerentsika anio. Galatiana toko faharoa andininy faharoapolo verse haitsika tsara mihitsy. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana, ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo, dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia akana nolotra ny tenany hamonjy ahy. Inona ny hevitro teny io ny hevitro teny io dia hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana izay le hoe izaho voaomby izay dia mazava ho azy fa tsy nandalo hazo fijaliana izany tsika raha fiainana tahaka izao, fa ny resahan'i Paoly ao aoriana kely eo amin'ny toko 5:7-8 dia manazava tsara hoe inona le dikany hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana. Hozy izy hoe fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Zany hoe lay izaho nomboana niaraka tamin'ny Kristy zany rehefa nino an' Jesosy Kristy zany dia lasa ny Kristy dia lasa miaraka amin'ny Kristy. Ka rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy dia nomboana teo koa ny nofoko. Ny nofoko dia tsy ity le miaraka ao aorianan'ny hoditra sy alohan'ny taolana io akory, tsy iny akory lay nofo resahana eto, fa lay nofo manohatra ny fanahy, lay resahany diema hoe ny maha olona mpanota, izay no nomboana niaraka amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny faniriako satria mampanota dia izaho manana faniriana izay anahy manokana tiako mba hapetipety hampilamina ny fiainako dia efa niaraka nomboana tamin'ny Kristy koa rehefa nino an' Jesosy Kristy ary ny filako izay tsy mety ihany koa. Izay moa le antsoina hoe izaho le antsoina hoe ego, le filako ny faniriako ny nofoko dia tsy azo hatsaraina io, fa ny mety amin'io dia ny vonoana, omboana, fantsihana miaraka amin'ny Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana ihany. Satria ohatra anankiray dia tsy mahatsara fifandraisana mihitsy izaho sy ny faniriako sy ny filako, satria maninona moa no sitrapoko no atao fa tsy ny anao. Zay ianao koa mba manana an'izay tianao atao, izaho koa manana ny tiako atao, dia tsy maintsy hifanohitra foana tsika satria samy mba te hanao izay mampetipety ny fiainana. Fa rehefa vonoana io, omboana miaraka amin'ny Jesosy Kristy satria efa nino an' Jesosy Kristy ianao dia izay ny ambarany hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Zany hoe raha ataontsika amin'ny teny anankiray izy dia izao hoe tsy mandeha araka ny nofo intsony fa mandeha araka ny fanahy. Tsy ny faniriako intsony no atao fa ny fanirian'i Kristy. Tsy ny filako intsony no tanterahana fa ny filan'i Kristy. Tsy ny sitrapoko intsony no atao fa ny sitrapon'i Kristy. Izay zany ny tena hevitro io. Ny zavatra ataoko dia miainga avy ao amin'ny Kristy, ilay Kristy velona atao anatiko dia iny amin'izay no ataoko. Io Kristy io dia izao koa no nataony tetỳ ambony tany, na dia mafy ary ny lalovany teo amin'ny hazo fijaliana. Dia hozy izy hoe esory ty kapoaka ty, izay ny faniriako kanefa ka tsy ny sitrapoko anie natao fa ny anao mantsy an'Andriamanitra. Dia raha Kristy ny velona ao anatsika dia ny sitrapon'Andriamanitra hatrany no tiatsika atao avy ao anaty ao izany. Izao anefa raha voaomby miaraka amin'ny Kristy tsika dia tsy hoe maty any dia izay, fa mbola olona velona io ianao, mbola miasa mihetsika sy io mijery vidéo GSMB io ianao na izany aza. Dia izao no lazainy hoe izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo anefa ozy izy dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Zay zany. Dia Kristy raha nomboana ny fantsihana teo amin'ny hazo fijaliana dia maty dia tsy nijanona maty izy fa nitsangana tamin'ny maty izy rehefa avy eo. Dia izaho koa raha miaraka amin'ny Kristy, raha ny Kristy Jesosy dia nomboana ny nofoko sy ny faniriako ary ny filako, kanefa dia mitsangana olom-baovao indray miaraka amin'ny Kristy rehefa avy eo. Zay le hoe raha izay an'i Kristy Jesosy raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, dia lasa olona vaovao indray izay
mivelona amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Ny zavatra ataoko izao zany dia amin'ny fiankinako amin'ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy. Hery lehibe no nampiasain'Andriamanitra tamin'ny nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty dia izay hery izay koa no omen'Andriamanitra ahafahako manao ny sitrapony, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izay fotsiny tsy maintsy inoko, tsy maintsy atao anatiko foana amin'ny fotoana rehetra hoe io Jesosy io dia tia, i Jesosy io dia nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Izany tokony ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, izany tokony hiara-ny sazy noho ny fahotako kanefa dia Jesosy Kristy no maty nisolo teo amin'ny hazo fijaliana. Dia izay no mahatonga velona miaraka aminy ary izy ny velona ato anatiko amin'izay fotoana izay. Eo somary misy olana anankiroa matetika ny fahazahoan'olona azy. Ny anankiray dia mieritreritra hoe efa vao miaraka amin'ny Kristy dia tsy misy ninina ataoko tsolo zany fa dia mety foana ny fiainako efa voavela eloka dia ninina ataoko dia mety foana. Zay ny fijerin'ny olona anankiray. Ny fijerin'ny olona faharoa kosa nefa dia betsaka ny kristianina mieritreritra hoe tsy mahalala an'io fa hitsenjery fotsiny io dia mbola izy ihany no miezaka manao ny sitrapon'Andriamanitra, mankatoa an'Andriamanitra, manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Dia na tsy vitany ary zany dia mbola miezaka mafy kokoa ihany izy rapitso ahatanteraka an'izay. Izay ny anton'ilay 9:20 eto hoe tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra zany, fa raha avy tamin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Dika zany dia zao, nahafaty an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia satria tsy nisy olombelona na jiosy na vahoakan'Andriamanitra iza, tsy nisy olombelona na vita na nanatanteraka lalàna na vita nakatoa ny tenin'Andriamanitra. Tsy nisy. Raha nisy zany dia tsisy ilana azy ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa tsy nisy mihitsy zany dia izay no natoan'i Jesosy maty nisolo antsika. Ka rehefa mino an'i Jesosy ianao dia izay no mahamarina anao. Tsy amin'ny fanatanteranao lalàna ny mahamarina anao eo anatrehan'Andriamanitra, fa amin'ny finoanao an'ilay zanak'Andriamanitra izay efa tianao ka nanolotra ny tenany hamonjy anao. Izay no manamarina antsika. Ny anankiray nefa noherantsika n'ilay fijery voalohany teo hoe satria efa no amarinina ny voavela eloka ao amin'ny Kristy zany dia afaka manao izay tena ataona, tsy manao ninina intsony. Dia izao hoe voalohany aloha aza dinoina lay voalaza tetsy aloha hoe lay izaho lay nofiko ilay faniriako ny filako dia efa voaomby miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Dia nomeny Jesosy hery vaovao natsangany tamin'ny maty ilay faly vaovao, ilay olom-baovao amin'ny Kristy, ho afaka mankatoa ny teniny, manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny dika zany zany dia tsy ezaka no anaovako ny sitrapon'Andriamanitra fa vokatra ny finokany Jesosy Kristy. Ary ny olona mino an'i Jesosy zany, ny olona voaomby miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana zany dia olona mahavita manao ny sitrapon'Andriamanitra, ary tena manao ny sitrapon'Andriamanitra saingy tsy amin'ny herin'ny tenany fa amin'ny finoanan'i Jesosy dia amin'ilay hery omen'Andriamanitra azy ao anaty ilay vokatra avy amin'Andriamanitra zany asan'ny fanahy ao anaty manova azy manatanteraka an'izany. Dia dika zany lasa mitovy endrika amin'ny Kristy olo io, mitovy endrika tsikelikely amin'ny Kristy io arakaraka anombona ny nofony sy faniriana sy ny filany amin'ny hazo fijaliana. Dia mitovy endrika amin'ny Kristy. Inona zany mitovy endrika amin'ny Kristy zany? Lasa manana firaisana amin'Andriamanitra tahaka ny Kristy, lasa masina tahaka ny Kristy, lasa marina tahaka ny Kristy, ary lasa afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra tahaka ny Kristy, satria tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatika. Raha navoray zavatra tamin'ilay afatra teo ianao dia zarao amin'ny hafa mba azahoany ihany koa. Aza donona ny manao j'aime ny pejitsika dia ny s'abonner. Ary raha te hifandray aminay ianao na te hanoana anay dia atsoy ny laharana eo ambany eo.